Ankoatra ny radio miara-manonja ny gazety Msonda miasa ihany koa ny olavitry ny mpanao gazety nanamafy ny tokony sy ny fahalalana amin'ny asa fanaovana gazety ary ny tsy famonjana mpanao gazety ny OGM. Ankoatra izay misy ihany koa ny fandesen-dahatra entina amin'ny sehatra samihafa araka ny fandazavana izay entin'ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety Gérard Rakotonirina. Liberté responsable satria tsika nomen'ny olopirenena fahefana tonga ny vaovao ho azy vaovao feno marina sy voarano ny manompa olona aveo ohatra vaovao ilain'ny vahoaka zany fanontaniana ny tsy fahafenon'ny vaovao avoaka dia mahatonga atsika mpanao gazety tokony andraiky tao amin'ny afatsika ny tsekilany koa nefa ny fahalalana sy ny tsy famonjana mpanao gazety tsy midika misy hoe tsy maty manoto isika reo zany zavatra fany andraiky tsika dia fototra andraikina ny démocrasia fanjakana saratantana ary mangarahara misy ny hetsika ataon'ny mpanao gazety n'izao fotoana izao tsy hoe ny olon'olona ny olavitra fa manara-maso raiky ary miraina tanteraka amin'ny fanilarana andranana aminy no samy hafa satria isika mpanao gazety indrindrindrindra anisany nandray anjara tamin'ny famolavolana sy fankafetana ny tany am-piandohana fa saingy isika tsy manana le antsoina amin'ny teny frantsay hoe initiative de loi ny gouvernemanta sy ny parlement rototra ny antenemeran-doolona sy ny anteneram-pirenena no mpanao lalàna misosokevitra fotsiny alefa tsika any ka raha ohatra ny zavatra tsy mety amintsika anatin'le lalàna dia manatona an'ireo mpanao lalàn'ireo isika tena ty mba haity agaviana mba izy tataka zao fa zany akory tsy midika hoe tsy misy fanjakana eto saiko anankiray misy fitondram-panjakana eto mpanao lalàna sy mpiatra lalàna